Ravako malala isany, isaorako be dia be indray ianao manaraka an'izao fandarana izao. Kanefa isaorantsika be dia be Andriamanitra no ny ahafahantsika manao izao fotoana izao indray. Izy no manome antsika tombonandro, izy no manome antsika ny fomba rehetra mba ahafahantsika ho tafaraka eto indray, ka dia ho azy irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Milohan'ny anohizantsika n'izay lohahevitra izay andro 5 androany dia andaontsika hivavaka hangataka taridalana avy amin'ny fanahy masina. Andriamanitra rainay, fantatray fa ianao no mifehy ny zavatra rehetra, ianao no mandamina ny zavatra rehetra, ianao no mandahatra ny andro sy ny fotoana, ka dia tafaraka eto indray izahay amin'izao fotoana izao indrindra. Ianao mahafantatra ny toe-javatra iainan'ny tsirairay avy, ianao mahafantatra ny toe-javatra iainan'ny vahoaka anao, iainan'ny fiangonanao ankehitriny, dia ianao no nandamina mba ho afaka anao izao programa izao izahay. Isaoranay be dia be ianao noho izany, izahay kosa Andriamanitra, ampio izahay mba ho isan'ireo zanakao manaiky ho tarihy ny fanahinao masina. Ka dia mba hiasa feno aty am-ponay ane izany fanahinao masina izany, ary hitarika anay, hanome anay fanapahan-kevitra tsara rehetra ilaina mba hitarika ny lalanay. Tanonay amin'ny anaran'i Kristy nivavaka. Amen. Ravana malala, misy teny fikasana nomen'Andriamanitra ny amina hoe mivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Daniel 7 dia ny 7:20 izay efa novakitsika teto fa mbola averintsika vakiana indray, zao ny fivakin'ilay izy Daniel 7, 7:20. Tompo mandrenesa, Tompo mamela heloka, Tompo miaino ka miasa. Aza ela ianao ry Andriamanitra noho ny aminao, fa ny tanànanao sy ny olonao dia nantsoina amin'ny anaranao. Rehefa mamaky an'io andininy teny io dia azoko an-tsaina mihitsy ilay voalazan'i Jeremia mpaminany 7:20 dia ny 7:20. Jeremia 7:20, 7:20 dia ny 7:20. Efa haitsika rehetra manao hoe 7:20, ary tady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Mpaminany Daniel moa zany rehefa nanao an'io vavaka izay nambarantsika teo io araka ny efa niresantsika hoe mafy loatra ny alahelo sy ny oroorony, 320 taona ve Andriamanitra no aty amin'ity fahababony ity zao vahoaka an'Andriamanitra. Dia tena zao ny voalaza ny amin'ny fitediavana an'Andriamanitra nataony Daniel. Nataonge vakitsika ny Daniel 7 dia eo amin'ny 9:3. Ary nampanatrehiko an'Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy fonana amin'ny fifadikanana sy ny lamba fisaonana ary ny lavenina. Vavaka ho an'ny fiangonan'Andriamanitra izy, tsy vavaka ho an'ny tenany, tsy vavaka ho an'ny tompontsoan'ny tenany, na hoe misy toe-javatra sarotra ny lalovana izy manokana, na mba misy fanirian'ny tenany ambony goavana be no nanosika azy hanao an'io fihetsika sy tonom-bavaka io. Ny vavaka, ny fahadianana, ny tolona tamin'ny-bavaka tamin'Andriamanitra. Mba ho aniza? Mba ho an'ny fiangonan'Andriamanitra. Lesonao antsika nge izany, ianao ve mba efa nanao an'izany? Hivavaka ho an'ny fiangonana, hivavaka ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra. Dia nanao an'izany fandavan-tena izay tena farany takatry ny saina amin'ny fo rehetra mihitsy, mitady an'Andriamanitra, mampanatrika ny tavanao amin'Andriamanitra, mba hitady an'Andriamanitra. Ry havako malala, raha anao an'izany ho an'ny fiangonana ianao, dia ho valian'Andriamanitra ny vavaka izay ataonao. Satria izao ny ambaran'ny teny fikasana hoe
hitady ahy ianareo ho hitanareo aho, rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Efa nisy antombavaka vitsivitsy ny tany saintsika teo rehefa hivavaka ho an'ny fiangonana. Nresantsika tamin'ny fotoana tany aloha ny amin'ny hoe mba hatsapan'ny fiangonana ny tena filan'ny fanahy masin'Andriamanitra. Mila ny fanahy masina. Misy tononkira zay hoe efa tena karakaina mihitsy ny fiangonan'Andriamanitra ka dia mba velombelomy amin'ny fanahinao masina, amin'ny andon'ny fanahinao masina, mba homeo aim-panahy avy amin'ny fanahinao masina zany. Fandresantsika teto ihany koa ny hoe ny amin'ny alehiben'ny asa izay miandra ny fiangonana mba ho tahian'Andriamanitra ny amin'ny asa makadiry sy lehibe izay atao an'ny ao anatiny, fa indrindra ny asa izay miandry ny amin'izay mbola any ivelan'ny fiangonana, izay tsy mbola ao anatin'ny vala. Androany dia iresaka antombavaka vitsivitsy indray tsika. Ny voalohany ho resantsika amin'ireny dia ny hoe mba no isam-batan'olona mihitsy, ny isam-batan'olona ao amin'ny fiangonana no tena mahatsiaro fa mila mitady an'Andriamanitra izy. Mila an'Andriamanitra, mila mivavaka amin'Andriamanitra ary manolotra ny fona rehetra ho an'Andriamanitra. Zao mantsy soratra masina dia mazava ny fanambarany fa amin'ny alalan'ny tsirairay avy sy ny fiainam-panahin'ny tsirairay avy no andraisany ny famonjena. Vakitsika ny Ezekiela 4:20 dia vakitsika ny 20. Ezekiela 4:20 dia ny 20 rehefa niresaka ny amin'ny ara-panahin'ny tsirairay avy Andriamanitra dia zao ny nambarany: na dia aho azy no aho sy Daniela ary Joba, raha velona koa aho ho Jehovah Tompo, dia tsy ahavonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo, fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. I Noa nanokana ny fiainany rehetra, nanolotra ny fiainany rehetra ho an'Andriamanitra nanomboka teo amin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra azy mission anankiray goavana be. Ny talohan'izay dia efa nambaran'Andriamanitra hoe ianao no hitako marina sy mahitsy. Fa rehefa nirahan'Andriamanitra izy hanomana vahoaka ny amin'ny safidrano, dia tena nandray am-pohany zany izy, ny fiainany, ny fananany, ny fony, ny talentany, ny fotoanany, ny momba azy rehetra dia natokany ho an'io iraka mission an'Andriamanitra io. Fa na ao azy no aho tsy ahavonjy ny zanany izany toetra tsara rehetra nananany zany, ny tenany ihany no voavonjiny. Fandresantsika Daniela ilay malala indrindra, itsika afaka ho zanaka malala an'Andriamanitra, fa i Daniela dia nambara malala indrindra. Fa na dia ao azy Daniela, ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Tsy afaka ny hamonjy ny zanany izy, na dia mba faniriany mafy lalina any am-pony aza ny ahavoavonjy ny zanany, tsy afaka anao an'izany izy. Ravina malala. Na dia ao aza i Joba, fantatritsika ny fahatokiana, ny fifikirana nataon'i Joba tamin'Andriamanitra. Talohany nandalova ny toe-javatsaroko dia efa nambaran'Andriamanitra ihany koa fa marina sy mahitsy izy, matahotra an'Andriamanitra ary manaraka an'Andriamanitra amin'ny mpanetretena. Fa zao, na dia ao azy Joba dia tsy afaka hamonjy ny zanany sy ny taranany izy. Ny tenany ihany no voavonjy ny fahamarinany. Ravina malala. Isam-batan'olona. Isam-batan'olona ny famonjena. Isam-batan'olona ny fiainana ara-panahy. Isam-batan'olona tsika no manompo an'Andriamanitra. Ka raha mivavaka ho an'ny fiangonana tsika, ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra, dia tsy hoe ny vahoaka an'Andriamanitra
ankapobeny ao fa zay ao rehetrarehetra zany de efa mba voavonjy daholy. Ry havana malala ny tsirairay avy ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra io no tokony hoentintsika mibavaka. Ilaintsika ny fampivavaka fa tsy ampy ny hoe Andriamanitra ao ny vahoakanao io fiangonana io, fa misy anaran'olona zay ho apetraky ny Tompo ao am-ponao, ilainao ny mivavaka ho azy. Misy angamba mety tompona andraikitra eo amin'io vahoakan'Andriamanitra io, eo amin'io fiangonan'Andriamanitra io. Napetraky ny Tompo mba hoentinao ambavaka amin'ny alalan'ny fandrin'ny fanahiny masina ao am-ponao, hoento ambavaka izy. Manokana fotoana, mandany fotoana mba hitondrana ambavaka azy. Angamba mety misy olona ao anatin'io vahoakan'Andriamanitra io, olona zay mety tsy de mahafaly anao loatra ny zavatra nataony, mety nanao zavatra tsy de tsara loatra. Ry havako malalo, ianao nge no antsoin'Andriamanitra hivavaka ho azy, zay ny dikan'izany. Antson'Andriamanitra aminao zany mba hivavaka ho azy, mivavaka ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Ary ny sambatan'olona hoentina mibavaka mba samy hanolotra ny fony ho an'Andriamanitra. Andriamanitra raha ny teny hoe atolory ihany fonao, zany ny hitantsika ao amin'ny ohabolana 7:20, anaka atolory ihany fonao. Tian'Andriamanitra mba hanolotra n'io fanomezana farany sarobidy indrindra amintsika, zay azosika atolotra ho an'Andriamanitra. Mangataka anao Andriamanitra hanolotra ho azy ny talentanao, ny fahaizanao, ny fotoananao. Mangataka antsika Andriamanitra mba hanolotra ho azy ny fananana arabola, fitahiana arabola nomeny antsika, fa ny ambony indrindra tian'Andriamanitra ho atolotra ho azy de ny fonao. Anaka atolory ahy ny fonao. Ary zany no hoentintsika mangataka aminy amin'ny hoe mba hitady azy amin'ny fontsika rehetra. Manaraka an'izay antombavaka tokony hoentintsika ho an'ny vahoakan'Andriamanitra ihany koa. Rafitinina zany zay tapany voalohany resantsika zay de hoe mba ny isam-batan'olona ao amin'ny vahoakan'Andriamanitra mihitsy no tokony hoentina mibavaka, mba samy hanolotra ny fony ho an'Andriamanitra ny isam-batan'olona. Tsy ianao rery no hitondra mibavaka ny zanak'Andriamanitra rehetra, ilay efa voalaza ny faminaniana hoe olona maro tsy tambo isaina no voavonjy rehefa ho avy Jesosy. Fa zao, am'izao, zay anaran'olona apetraky ny Tompo ao am-ponao, manokana ianao fotoana hitondrana mibavaka azy. Antombavaka anankiray faharoa, vakitsika Malaky 3:7. Malaky 3:7 dia ny andiny 2:9. Rehefa niresaka ny amin'ny fanadiovan'Andriamanitra ny fiangonany, ny mpaminany Malaky dia nisy ohatra, sary anohatra anankiroa nampiasainy. Malaky 3:7 andiny 2:9. Nefa iza ny mahatanty ny andro iaviny, ary iza ny mahajanona rehefa miseho izy? Fa izy dia tahaka ny afon'ny mpandrendrika sy ny savony ny mpanasa lamba, ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy izy, eny hanadio ny taranaka leva izy, sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy. Ka dia ho an'i Jehova ireny ho mpanatitra fanatitra amin'ny mpahamarinana. Ry havana malala, fampivavaka tsika mba hanadiovan'Andriamanitra ny zanany, ny vahoakany, ny fiangonany, tsirairay avy efa ndresantsika teo hoe isam-batan'olona, fa ny voalaza eto amin'ity lesona ity indray dia zao, ampandalovina Andriamanitra amin'ny afo fandrendriana mba hanalana ny tsy izy, ny loto, ny taindrendrika ozy ny soratra masina. Ka dia zao zany, ataovy ao anatin'ny antombavaka ao ihany koa, ho an'ny tenanao, satria ianao anisan'ny io olom-bafidin'Andriamanitra io, fa ho an'ny olona hafa ihany koa,
ao anatin'izany vahoakan'Andriamanitra izany ny hoe Andriamanitra sedrao izahay, ampandalovy ny afon'ny mpandrindrika mba hampadio anay, dia ampio izay mba anaiky ho diovinao amin'izany afo fanadiovana izany, mba hiala avokoa ny taindrendrika rehetra, hiala izay tsy izy, hiala ny toetra ratsy, ny maivamaiva, fakofako-pahotana rehetra, mba ho afaka avokoa izany, fa mba ho isan'ny mpanatitra fanatitra ampahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Izany no ilazan'Andriamanitra, ilazan'ny mpaminany Malaky ireo zanak'Andriamanitra izay voadio, nodiovin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny toe-javatsarotra, tamin'ny alalan'ny fizahan-toetra, tamin'ny alalan'ny épreuve maro isan-karazany, satria Andriamanitra te hanamasina kokoa hatrany, satria Andriamanitra te hanao azy ireo mba homendrika havita hitana ny anjara toerana ny antsoan'Andriamanitra azy, ilaza ny hatsarany izay niantso azy ireo, niantso tsika tsirairay avy. Ry havana malala, anisan'ny antombavaka farany izay ho resantsika dia ny amin'ny hoe mba tonga antsika ho tahaka an'Andriamanitra, ho tahaka an'Andriamanitra, hanahaka an'Andriamanitra, hanahaka ny toetra an'Andriamanitra. Eo amin'ny lafin'ny toetra dia tsy hanovantsika mihitsy ny fahafatesany, fa izay toetra nentintsika niditra tao am-pasana tamin'ny andro hafatesantsika dia izay koa ny toetra hoentsika mitsangana avy eo. Kanefa rehefa ho avy Kristy dia izao no voalazan'ny Jaona 4:12. Jaona voalohany 4:7, andiny voalohany, izay no vakitsika voalohany. Jaona voalohany 4:7, efa haitsika tsy enjery ihany koa ho an'ireo izay efa miomana ho amin'ny fiavian'i Kristy tsy ho ela intsony. Jaona voalohany 4:7, andiny voalohany sy faharoa. Endre manahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra, sady zany tokoa itsika, koa noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra tsika, nefa tsy mbola naseho izay toetsika rahatra izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho tahaka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Ry havana malala, zao no fotoana fiomanantsika mba hatonga antsika hanahaka an'Andriamanitra, ho tahaka azy, ho araka ny endrik'Andriamanitra, ho manahaka an'Andriamanitra. Zao tsika no tokony ho tonga isan'ilay zanaka malala. Angamba mety hiteny ianao hoe rehefa mba tonga ao anatin'ny valan'Andriamanitra aloha tsy efa zava-dehibe ve izay? Ry havana malala, ny toetranao zao dia izay no toetranao raha tonga ny fotoana ka tapitra ny androm-pahasoavana ho anao. Dia izay no toetranao rehefa ho avy Jesosy. Inona moa no tiana hambara amin'izany? Zao tsika no tokony manamboatra ny toetrantsika, hifanaraka, hanahaka ny endrik'Andriamanitra. Ary izay ilay nambaran'ny Efesianina 5:5, averintsika vakiana, efa nivakitsika izy io tany aloha, fa vakitsika indray mandeha. Efesianina 5:5 andininy voalohany. Efesianina 5:5 andininy voalohany. Koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala. Zanaka malala an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra fitiavana. Io ohatran'ny Daniela, ny anjely mihitsy no nilaza azy fa malala indrindra any an-danitra izy. Malala an'Andriamanitra. Ianao koa afaka ho tonga n'izany, kanefa tsy hoe zavatra azo tsy atao izany, fa zao ianao tokony hanahaka an'Andriamanitra. Fa rehefa iseho izy dia efa ilay toetranao zao amin'ny fahataperan'ny androm-pahasoavanao iny no toetranao rehefa iseho izy. Ka raha izao any tsy manahaka azy, tsy afaka hanantena mihitsy hanana toetra hanahaka azy rehefa tonga Jesosy. Ry havako malala,
zao tsika tsirairay avy no tokony ho tahaka ny Kristy. Rehefa hoseho izy dia ho tahaka azy isika, fa zao no fiomanana ao amin'izany, ka dia mba ho isan'ireo izay manahaka an'Andriamanitra ny isika, ho isan'ireo zanaka malala an'Andriamanitra. Antom-bavaka tokony ho entina ho an'ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa izany. Andao ho entintsika mivavaka izany. Andriamanitra, maniry izahay mba hanahaka ny toetranao, maniry izahay mba ho tahaka anao. Fantatrao ny fahalemenay, fantatrao ny fahafoizan'ny sainay, fantatrao ny tsy fahombiazanay. Andriamanitra, mamindrafo. Andriamanitra, mandrenesa ny vavaka. Andriamanitra, miasa aminay, amboary izahay. Ampianaro anay ny ahatonga anay ho tena zanakao, ho zanaka malalanao. Tononoko amin'ny anaran'i Kristy ny vavaka. Amen.